Herinandro tao aorian'ny voan'ilay spot THB ny antsika efa ain'ireo mpanjifa sady moa ilay hira afantarana azy amin'izao fotoana izao ao anatin'ny fankalazana ny fahadimy taona ny hatrany ary tao aoriana ny namoana iny spot télé iny ihany koa dia namoaka rakitsary moa ny THB miendrika lanonana tanteraka moa ity rakitsary vaovao ity ary nasongady ny THB ao anatin'izany avokoa moa ny traikefany rehetra ny mikasika izay era no entin'ny lovana Manantsoa Christian Rakondramanga antsika. Namoaka rakitsary vaovao ny THB ho mariky ny fankalazana ny fahadimy taona nisiny. Nivoaka tao aorian'ilay spot nampitondraina ny lohateny hoe THB ny antsika ity rakitsary manentana ity izay hivoaka amin'ny pomba ofisialy Rapitso Sabotsy. Nampahafantarana ny mpanao gazety tetsy amin'ny foiben'ny Brasserie Star etsy Andraro io marain'io izany rakitsary vaovao zany. Misy bus ngeda be miloko THB mitetitety tanàna ary mitondra hafaliana ho an'ny mponina. Ary vahoako nisy mpanakanto vilabe sasasasany efa eto nandray anjaka tamin'ny spot iny tsy iza moa zany fa Itensimena, Ambondrona, Samuel, Jerry Marcos, Tsiliva ary Fouye. Matetika zany rehefa mamoaka spot TV THB dia misy clip manaraka satria mitanjona dia mampanjy ny mpanjifa sy ny malagasy. THB miarady foana amin'ny mozika sy amin'ny dia dia amin'ity taon'ity moa zany misy clip manaraka ny spot. Ao anatin'ny fampahafantarana ity rakitsary vaovao ity dia mikarakara hetsika ny THB mandritra ny roa andro manomboka Rapitso Sabotsy etsy amin'ny parka maitso ny Marais Masay. Betsaka zany ny zavatra ho ataontsika eo mandritra ny terrain géant io zany zany hoe anisan'ny ho atao ny terrain géant io dia ilancé an'ilay clip vao nijerentsika teo zany asio en baissant mal izy sur écran géant plein air zany ity le clip'ny THB vaovao dia anisan'ny zavatra ho atao ao koa zany dia isy karazana animation THB ao ohatra hoe animation azahoana loka THB raha mandray anjara dia izy koa ny happy hour raha mividy iray ianao dia mahazo iray gratuitement zany. Maimaimpona ny fidirana amin'ity hetsika faran'ity saingy avidiana kosa ny zava-pisotro sy ny sakafo. Dia tao anatin'ny fanadihadiana iny ihany koa ary tompoko lahy sy tompoko vavy no mamarana n'ity vaovao antsika ity mankasitraka sy mankatelina anao nanaraka izany hatramin'ny farany dia mirary ary nafinaritra ho antsika tsirairay avy indray ary miaraka amin'ny fahitalavitry MaTV mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray ary ny tena koa tompoko lahy sy tompoko vavy mandrapioana tompoko.